dia tonga sao tanatin'ny fandarana meteo indray ianao manolotra ny araba tompoko. Mbola mitsokatrano ny alina eto Madagasikara fa mihena kely ny heriny raha oharina tamin'ny omaly. Vokatr'izany dia miakatra tsikelikely ny maripana ambony indrindra manomboka izao hatramin'ny 3 andro avy. Misy fidianany kosa ny maripana ny maraina, izany hoe hanao andro ririnina. Arak'izany ary dia toy izao manaraka izao ny toetr'andro no vinavinaina ao amin'ny rapitso fahatelo ny volana septambra 2024 amin'ny tontolo andro dia hanorana malefaka ny faritra Antalasy Analanjorofo. Olalovan-drahona kosa ny Atsinanana sy ny ilany Atsinanana Avoatany ary hifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny faritra sisa. Araka ny voalaza tery aloha dia isy fidianany kely ny maripana no vinavinaina ao amin'ny rapitso maraina toy izao raha ny taremarika izay mety ho hitantsika amin'izany 3 hatramin'ny 12 degré ny aty amin'ny faritry ny Avoatany, ny morontsiraka kosa 17 hatramin'ny 19 degré celsius. Isy fiakarany kely ny maripana no vinavinaina ao amin'ny rapitso tolakandro 13 degré zao ny ambony indrindra hitantsika hatrany any Mahevatanana, 19 degré ny aty amin'ny faritry ny Avoatany. Ho an'ireo tanan-dehibe vitsivitsy indray dia hivalika be ny masoandro amin'ny rapitso ny any amin'ny faritry Milan. Olalovan-drahona ny Paris, hanorana tandrifin-drahona ny Johannesburg, Nairobi sy Bangkok. Ho an'ireo nosy manodidina ny Gasikara indray dia hanorana tandrifin-drahona ny Paoly sy Seychelles, hifandimby ny rahona sy masoandro ny faritry Comore sy Saint-Denis. Dia izay indray no azonao arosanao mirary anao faran'ny herinandro finaritra ary manome fotoana amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.